Matthieu toko fa 4:20. Ary noho niala teo kianjan'ny tempolo Jesosy de lasa nandeha ka mpianana natona azy mba hampizaha azy ny rafitry ny tempolo. Fa izy namarika anao taminy hoe tsy hitanareo va ireo rehetrarehetra ireo, ka zaiko aminareo tokoa tsy havela isy vato ifanongo eto ka tsy ho ravana. Ary nipetraka teo tendrombohitra oliva izy de nanatazo magidina ny mpianany ka nanao hoe raha zay aminay izy andro atongavan'izany azo famantarana ny fiavinao sy ny fataperana zao tontolo zao. Ary Jesosy namarika anao taminy hoe mitandremo fa ndreo isay mitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao ny Kristy fa ho maro no voafitany. Ary andre ady filazanady ianareo ko mitandremo aza matahotra fa tsy maintsy tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy fireneny hitsangana amely fireneny, ary isy fanjakany hitsangana amely fanjakany, ary isy mosary sy roro-tany any amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra zany no fiandohan'ny fahoriana. Ary de atorina amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonony, ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo no ny anarako. Ary amin'izany andro zany de tafitohina ny maro, rehefa papanga sy fankahala izy. Ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro, ary noho ny habeny sy fankatoavan-dalàna de mangatsika ny fitiavan'ny maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Ary hotoriana am'izao tontolo zao ity filazany tsara ny fanjakany ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra de ho tonga ny farany. Ko raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana zay nampilazaina ny Daniela mpaminany dia aoka zay olona ny Jodia andositra ho an'ny tendrombohitra, ary zay ho atapitrano aoka tsy hidina akany ao an-tranony, ary zay nitsaha aoka tsy hiverina akany lambany. Ary lozany be voka sy ny pampinono amin'ireo mahandro ireo, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ao amin'ny sabata no antsiranareo. Fa amin'izany andro zany de isy fahoriana lehibe ka tsy mbola nisy toy izany ary zay ny andohany izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy efanao foeziny izany andro zany dia tsy nisy nofovonjena, fa noho ny olom-boafidy de ho afoeziny zany andro zany. Ka raha misy manao aminareo indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka ny famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na de ny olom-boafidy aza dia ofitay. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy aza mankany ianareo, indro amin'ny efitrano izy aza mino, fa tahaky ny elatra avy any tsy nanakatany andefana de tahaka izany fiavin'izanak'olona. Fa izay toeran'ny faty dia any angonany voromahery. Ary raha vo afaka ny fahoriana androandro reo, masoandro de maizinina, ary ny volana tsy hazava, ary ny kitana iraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra bozobozonina. Ary amin'izany andro zany dia iseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka de tomandy firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kely sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. Ary ny ampamenona mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy, ary angoniny ireo olom-boafidy avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravedolanitra. Mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy raha vao manarona ny arantsany akamandravina dia fantatra rehefa vakaiky ny loataona. De tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo izany rehetra izany de ko fantatrareo fa efa mbeo akaiky mbaravarana Jesosy. Zako aminareo fa tsy mba ho lany zao taranaka izao malapatonga zarehetra izany, fa ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teloko tsy ho levina. Zany andro siro zany de tsy misy mahalala na de ny anjely lanitra aza na de ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Tahaka ny tamin'ny andro Noa de ho tahaka izany koa ny fiavin'izanak'olona, fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano ka ny hinana sy ny sotro
ary napakabady sy namoaka ny ampakarana ny olona mandrapiaviny zay nidikany ho atao amin'ny samby fiara ary tsy fantany mandrapiaviny savitrany zay nandringana ny olona rehetra de ho taky zany a ny fiaveniny zanak'olony. Ary amin'nisy roa lany etsaha, anankiray ho raisina, ny anankiray ho avela. Ary isy roa vavy manodina fikosoam-bary, ny anankiray ho raisina, anankiray avela. Fa am'izany miambiny anako fa tsy fantatrareo zay andreviny tomponareo. Nefa ko fantatrareo zao, raha fantatry tompo-trano fiambinana amin'ny alina zay viny mpangalatra, deo ny ambony izy ka tsy namelany tranony ho tamia. Ko mimana kosa nareo fa am'izay ora tsy apozinareo no iaviany zanak'olona. Iza moa ny mpanompo mahatoky sy manatsaina zay nitendren'ny tompony ifen'ny mpanompony mba ny mihazy anina amin'ny fotoanany. Sambatra izany mpanompo zany ravony tompony ka hitazy manao an'izany. Zay ko aminareo tokoa ho teleny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao nakapo zany mpanompo ratsy fanazany ka manao hoe maharitra elany tompo ka de mikapoka ny mpanompo namany izy ary mihinana sy misotro ampimamo, de ho avy ny tompony zany mpanompo zany amin'ny andro zay tsy ampoziny sy amin'ny ora zay tsy fantany, de tapahiny roa izy ka omeny anjara any amin'ny piatsara velatsy any no isy ny fitomanina sy ny fikotrohan'ny firy.